Fandriana elektrika sy tsotra misy atelo amby roapolo mampy fitaovana ara-pahasalamana hafa toy ny seza natao ho an'ny marary indray no natotry ny vondrana SMTP ho an'ireo club Rotary. Vokatry ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miombina antoka toy ny fikambanana Médecins de l'Océan Indien izay tarihany Dr Firoz Koitra sy ny Rotary Club La Possession atsy amin'nosy la réunion no nahafananao izao etsika izao. Matériel io 23 lits complets miaraka amin'ny farafarany complet zany pour 24 chambres complets. Dia mbola misy io izay ho an'le olona lehibe dia misy koa ho an'ny anjaza zazakely. Ny hôpitalin'ny ankizy tsy tsara lalàna miampy hôpitaly efatra eto amintsika no omena ireo fitaovana ireo. Ao anakosariny fomba ny safidianina ireo toeram-pitsaboana ireo. Misy fangatahana avy any hôpitala dia samy mijery dodolo hoe aiza ny mety fa hoe tsisy critère hoe spécial alasora moa dia nangataka anay dia nisy olona nalefanay tany dia alasora dia hitanay fa hoe le hôpital ao fa tsisy farafara andao dia hoe miainekenay le zavatra io fa hoe tsisy critère spécial fa zay zareo rotariana moa dia nisy fangatahana koa dia nijery koa tany koa zareo dia par rapport an'izay no nanaovanay le sélection. Tsy zanatra ny hetsika fanaovana asa soa tahaka izao anty orinasa ity fantatra fa dia ato ato dia isy ny fanolorana fitaovana échographie miloko ary afaka entina mandehandeha ho an'ny hôpitalin'ny ankizy etsy tsara lalàna sy ny etsy be filatanana.